Andeha riavana sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny filazantsara araky ny lioka toko faharoapolo andiny fatimy amby efapolo ka hatramin'ny fito amby efapolo no angalantsika ny hafatra ny amin'ny anio. Satria moa fohifohy ihany izy io dia ndeha veritsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: aroa Jesosy tamin'ny mpiainany teo anatrihan'ny olona rehetra, mitandrina amin'ny mpanoratan-dalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo lava, ary teo ara-bain'ny olona eny an-tsena, sady tia ny fipetrahany eo aloha amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana, ary mandany ny tranony mpandrana sy manao vavaka lava reny mba violana. Ireo dia azo fahamelona mafimafy kokoa. Amen. Nahazokihana ry havana ny mpanoratan-dalàna, izay zavatra mahagaga tokoa ary mampieritreritra indrindrandrindra hoe raha mpitarika izay mpampianatra an'ilay lalàna ary no ahazokihana, izay voalaza fa ho mafimafy kokoa ny fanameloana ny azy ireo dia mba manahoana zany ilay olona ampianarina. Sitana lesintsika ry havana amin'ny lafiny anankiroa dia ny endrika ivelan'ny soratra masina eo ary ny fidirana anatiny amin'izany soratra masina izany. Ny endrika ivelan'ny raisintsika dia tsapa ity ivelany fa hoe tsy hoe efa mahay ny tenin'Andriamanitra io, efa mahay ny soratra masina io tsy enjery, ary mpanoratan-dalàna aza. Izay mpanoratan-dalàna moa dikany tamin'izany fotoana izany dia atao hoe professeur, docteur, zany mihitsy ny toerana izany. Riany ara dia voakia an Jesosy Kristy Tompo fa hoe tsy ahazo zany famonjena zany. Tsy izay rehetra ry havana hoe mahay tsy enjera an'io baiboly io dia hisantatra zany hoe fanjakan'ny lanitra zany. Ao anatin'ny karentsika izao ry havana malalao amin'ny Tompo ao anatin'ny atao hoe fandiniha tena lalina hoe aiza tokoa ny fifandraisako amin'Andriamanitra, ahoana tokoa ny fankatoavako ny tenin'Andriamanitra. Tsy izay rehetra mahay soratra masina ry havana no vonjena fa izay miaina izany soratra masina izany. Satria nahoana? Andriamanitra tsy azo fitahana io Andriamanitrantsika io. Tsy mijery izay endrika ivelany izy fa ny toe-ponao, ny ao anatinao no miharihary. Hitan'Andriamanitra ny momba antsika tsirairay avy ry havana. Fa rijiditra ny vontoatintsika izay tena hoe inona no nahatonga an'i Jesosy Kristy Tompo anakihana zany hoe mpanoratan-dalàna zany amin'ny filazantsara sinoptika moa dia hoe filazantsara mitovy aminy dia tafaray tao anatin'io ny fariseo. Fa inona moa zany tena antony nahatonga azy ireo tena hoe voakihana tamin'ity fotoana ity dia azo bangona lafiny anankiroa zany ry havana. Dia ny voalohany dia ny fitiavana voninahitra, dia ny fitiavana voninahitra, ary ny faharoa ny fitiavana harena. Te hanambe hatrany tia voninahitra izy satria eo nandin'ny enina amby efapolo neo nge vakintsika mitandrima ny mpanoratan-dalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo lava. Ny mpanoratan-dalàna sy ny fariseo tamin'izany fotoana izany ry havana dia tahaka ny mpanjaka ihany koa raha ohatra hoe mandehandeha izy amin'ny toerana izay alehany dia ny akanjony dia miavaka hoe ty mpanjaka ty dia mpanoratan-dalàna tamin'izany fotoana izany dia manana ny akanjony manokana ihany koa izy, ary izy ireo ihany koa dia ampitondraina an'ireo karazana ataontsika hoe phylactère, ireo le famantarana eny ivelany. Dia araka ny testamenta taloha moa zany izy dia hoe ohatra hoe asiantsika le vaka na asiantsika tamin'izany moa zany nasian'ny zareo an'le ohatra hoe tebika kely zavatra maromaro dia vao mahita an'ireny izy dia hoe fampatsiarovana ity le lalàna didy fahazao, dia tena hoe renina matana mpanoratan-dalàna ndry reto zany no tena mpanaraka ny didin'Andriamanitra be reto. Fa tiany zany toerana zany, itiany le miavaka. Ny atao hoe fariseo raha teo koa moa zany dia avy amin'ny teny hoe farasy, ny hoe miavaka na hoe manavaka.
manava tena izy tamin'izany hoe zay dia amboninareo tsy otsy ny olona rehetrarehetra zay fa manana ny toeranay manokana zay mahatonga anay hoe farasy dia te hitoetra amin'izay mandrakariva izy. Dia hoe teo arabain'ny olona rehetra izy eny an-tsena. Dia fomba fiarabana ny fariseo tamin'izany moa dia hoe tsy hoe salama aleikum, tsy izay ilay izy fa hoe miaraba raby eo, salama raby eo. Le hoe raby dia hoe docteur na hoe professeur, miaraba reo professeur, miakatra ny ampory havana. Za zany ilay tena hoe olona miavaka indrindra eto amin'ity fiarahamonina ity. Ary ny tena tsindrin'i Jesosy manokana eto dia hoe any an-tsena izy zany ilay tena mitady an'izay any amin'ilay toerana be olona ireny mihitsy dia zao. Ary toizantsika ihany, inona ihany koa ilay ny hampangany Jesosy Kristy azy ireo? Tia ny fipetrahana aloha eny amin'ny sinagoga sy ny fiterana aloha eny amin'ny fanasana. Rehefa ao amin'ny sinagoga ry havana dia misy hoe anjaran'ny tompony anjara, fa matoa ianao zay mipetraka eny anoloana, na ianao zay hitarika ilay fanimpom-pivavahana, na ianao zay hamaky ny teny. Tsy ny olona rehetrarehetra ry havana no mitarika ny fivavahana tamin'izany fotoana izany, ary tsy ny olona rehetrarehetra tamin'izany no mamaky io soratra masina io, fa olona manana ny lanjany, manana ny voninahiny manokana. Fa ireo mpanorandalàna ireo tamin'izany izay anakiana Jesosy azy reto dia tadiaviny mihitsy vitiny mihitsy hoe mba jereo ahy zany ety za zao nitarika efa avy eo, za zao ny hamaky ny soratra masina efa avy eo. No kiany Jesosy Kristy zany ry havana. Ary eny amin'ny 7:7 dia hoe manao vavaka lava reny izy ireo. Fomba ny fariseo sy ny mpanorandalàna tamin'izany fotoana izany, efa mamaky ny testamenta vaovao io tsika, dia ny fomba fanaon'ny zareo dia ao anatin'ny tempoly na sinagoga, ary indrindrandrindra eny an-toerana izay be olona, dia inona nataony? Manao vavaka lava reny izy. Hitan'ny olona koa ara-panahy izany olona izany, manaraka ny sitrapon'Andriamanitra izany olona izany. Dia ny olona midera tsy misy olona tahaka an'ireto hoe ndray ovian'Andriamanitra tsirairitry ny olona, fa izy ao anatin'izany firehana fiderana. Jehovah Andriamanitra ry havana mahalala ny tompo tsy azo fitahana. Hita ny tompo Andriamanitra ireny. Ary nahariary ny Jesosy Kristy zany hoe zonge ny tompo-toeponao dia vakintsika ny fomba filazan'i Jesosy azy any amin'ny Matthieu 7:20. Andiny 7:20 no vondeha vakintsika 23-27 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe loza nareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa nareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba ny falotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno faharatsiana sy tsy fahankatoavan-dalàna. Zay ny zavatra hitan'i Jesosy Kristy tompo ry havana. Fitiavana voninahitra, fa inona aloha ny atao hoe voninahitra? Amin'ny teny hebreo izy ry havana ataontsika hoe kadosh. Dikan'izany dia hoe mahavesatra. Mahavesatra io ary tsy ny olona rehetrarehetra ry havana no afaka ilanja an'izany atao hoe kadosh zany. Andriamanitra irery ihany no afaka milanja an'izany zavatra mahavesatra izany. Ary rehefa tsy zakan'ny olona izy io dia mahatonga ny olona manao foana, mitady ny mandraka rivan'ny olona, tsy ampy azy le rian'ny sofiny, tenen'ny vavan'ny olona, fa mitady mandraka rivan'ny io. Vao tsy mahay ianao manolotra ny voninahitra izay men'ny olona anao ho an'Andriamanitra ry havana, dia atonga tahaka ny fariseo ianao, atonga anao hitady ny olona lalandava. Fa zao ny fahamarinana voalohany ry havana, rehefa zatra mitady voninahitra amin'ny olona ny olona ray dia tsy mahay mitady voninahitra avy amin'Andriamanitra intsony. Rehefa zatra ianao teraterahin'ny olona, rehefa zatra isika no ambonimbonian'ny olona, sarotra ho antsika ry havana
no mitady dera no mitady laza an'ilay Andriamanitra zay tsy hitantsika maso. Andehantsika hianatra ry havana malala ao amin'ny Tompo. Andehantsika hitady dera amin'Andriamanitra. Andehantsika hitady dera amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanetretena. Dia tsy misehoseho marina fa manao ny asana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy manao hoe ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Anisan'ny mampiavaka antsika protestanta izany ry havana. Rehefa vita ny fanompoan'ny fivavahana, ninona izay zavatra vita eo ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Rehefa mivavaka ho ny Tompo dia ahoana ozy izy? Ary indrino ny hefitranonao rehetra, aza vela misy mahita akory hoe tena mivavaka ianao. Ao ianao mivavaka mangina amin'ilay Tompo Andriamanitra ao. Rehefa mifady ihany ianao, aza sehoan'ny olona jereo akoka kely mihitsy mijalijaly mihitsy zany hoe fidetavaka an'Andriamanitra zany. Tsy izay ny ilain'ny Tompo aminao. Fa aza seho manolana fa anao samy rery zany. Rehefa manao asa soa ianao ry havana malala ao amin'ny Tompo, tsy voatery angalanao mpanao gazety zany, tsy voatery irery-havanao zany, fa ilanao mangingina, manao asa soana mangingina mihitsy. Iny tena mikompy be eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny olona rehetra ry havana izay mila dera an'Andriamanitra, amin'ny dera manolana, dia fa azony sady ny valim-pitiany. Ny vakentsika ny Mika 4:9-5 hoe inona ny tena ndrasan'i Jehovah Andriamanitra amintsika manoloana an'izany. Mika 4:9-5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry olombelona, efa nasehonao izay tsara sy ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany: ny anao ny marina sy ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Izay ry havana malala ao amin'ny Tompo ny zavatra tadiavin'ny Tompo Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Naovantsika ny fahamarinana, andehantsika tsy tsara velatsia izay tahaka ny fanaon'ireo mpanoratan-dalàna ireo. Fa andehantsika hitady voninahitra avy amin'Andriamanitra amin'ny fitondran-tena mendrika ny filazantsara, tsy tsara velatsia intsony. Fa rehefa hoe tia ny fampianarana, izay nge ny olana tamin'ny mpanoratan-dalàna, zavatra fampianarana soratra masina ihany, fa izy tsy manaraka an'izany. Ary io ihany koa dia angalana lesona hoe ny olona nge rehefa zatra fanakalo hevitra amin'ny soratra masina io, dia iza ny tokony ho hitany? Tokony Jesosy Kristy Tompo hoe. Aoka tsika andiny tena rehefa hoe amaky ny soratra masina, iza no hitanao ao? Aoka tsy hitondranao amin'ny fihebebony zany, fa ny tena marina ary tokony hitondrantsika ao anatin'ny fanetretena, ny fampianarana, ny fianarana ny soratra masina. Tokony hitondrantsika eo amin'ny Jesosy zany, tokony hitondrantsika eo amin'ny azy fijaliana, ny fianarana ny soratra masina ry havana. Fa tsy tokony hitondran'ny olona amin'ny resaka fihebebona. Dia andeha indray ho jerentsika hoe inona ary mahavoam-piangany reto hoe tia harena hozy isika tamin'ny voalohany. Tia harena ireo mpanoratan-dalàna ireo satria eo anandiny 720 ny tapany voalohany dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy, ary mandany ny tranon'ny mpitondran-tena. Dia io ry havana hoe ilay mandany ny tranon'ny mpitondran-tena io rehefa alalinina hoe inona marina moa zany hoe mandany ahoana moa zany ilay izy. Dia ireo zay kely ananana ireo mpitondran-tena, ireo zay fananana rehetra zay mpitondran-tena dia mbola trohany ireo mpanoratan-dalàna reto. Tamin'ny fomba ahoana zany ry havana? Raha ny lalàna mipetraka any amin'ny testameta taloha dia ny kabomboty sy ny mpitondran-tena dia asiana fitsinjovana manokana ireny. Kanefa tsy izay no nataon'ireo mpanoratan-dalàna reto fa tereny ambadika izy ireo, andoha mihoatra izay tokony mbola ananany. Dia eo ambanin'io perikôpantsika io any, dia Lioka 20 io any dia andiny 20 andiny 2, dia io 2 io ny contexte-n'io moa zany, dia io ilay mpananotena anankiray izay nandoha izay nananany rehetra ho rakitra. Dingo vakintsika ny andiny 2 amin'ny anaran'i Jesosy, ary nahita mpitondran-tena malahelo anankiray koa
mandatsaka fa raha roa teo izy ie dia teo zany raha ny tena marina amin'ny contexte io zany dia hoe le mpitondra tiany ity zany raha ny tena marina tokony hoe izy ary no ampiana dia mifampianarinahitra izay moa zany dia hoe fanolora tena ho an'Andriamanitra ilay mpitondra tianana io fa ambadika koa ry havana dia efa misy fanerena ambadika ireo fariseus mpanora-dalàna io hoe zao no tokony alohanareo zay zany tsy mijery hoe nareo mpitondra tiana zay tsy mijery hoe nareo manantena fa loavy zay tokony alohanareo tahaka an'izay ry havana hoe zay rehetra mba nananany ireo mpitondra tiany ireo zay tokony ho ampiana dia no mbola tsifonyreto mpanora-dalàna eo ry havana dia angalantsika lesona tandremo ny fitiavana hoe tia arena fandehatsika hitady voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fanambakana ireo madiniky ny tompo ireo zay olona tsy manana fiarovana manokana dia ndehantsika tsy hanararoatra azy ireny fa Jehovah Andriamanitra ry havana no miady ho an'ireny olona ireny nakamboty izy nampitondra tena izy fa ny hevitra ambadika zany moa dia ho an'ny olona zay tsy mety hoe tsy manam-pahefana izy manoloana izay fahefana mety hananan'ny olona manodidina azy dia Jehovah Andriamanitra mpiaro an'ireny fa reny ry havana malala ao amin'ny tompo no hitsarana antsika narinany hoe manana ahoana moa fitondranao an'ry madinika kely ry fa nampijalianao izy nanaparanao ny fahefanao izy nanaparanao ny voninahitra ao izy fa izy nge tsy afaka anteny tsy afaka nanoatra satria ianao lehibe noho izy fa eo ry havana nangalantsika lesona andehantsika hiantra ahitondra tsara amin'ny rariny sintriny izay olona entintsika afaka raisina ohatra zany amin'ny fitondrana ny ao an-tokantrano manana mpanampy ve ianao tahaka nahoana ny fitondranao ny olona ao an-tokantranonao io izy ve le kitakitaina mandraka ariva izy misy fotoana reny misy mahazo opa mihitsy ny sasany fa ety samy teny ry havana satria ambany noho ianao mpiasa noho ianao fa Jehovah Andriamanitra niady ho an'izy ireny ary ho avy ny andro anankiray izay hitonga ny fitsarana fa reny alahelo-ny olona reny talao an'ireny madiniky ny tompo reny no hiampangana ny olona izay mpampijaly azy dia mahereza ry havana rehefa andehantsika eo andavanandro ny fiainantsika andehantsika hisatra hanome voninahitra an'Andriamanitra fa arak'ilay fotoana ho an'ny ankizy tanora teo izay nataontsika tsy anjery teo izay manome voninahitra ozy izy ahoana no meko voninahitra mahereza ianao mitady voninahitra an'Andriamanitra fa ny olona izay mahay mitady voninahitra an'Andriamanitra dia tsy ahoantsony zany hoe teraterain'ny olona zany fa ny olona rehetra kosa ry havana rehefa zatra hoe teraterain'ny olona foana dia tsy mahay mitady voninahitra an'Andriamanitra intsony fa lasa hoe ay anao an'izao dia mba jereo areto anao an'izao dia aty masony izao tontolo izao fa militsika ry havana tena hoe hifantoka amin'izany Jesosy zany izay voninahitra azontsika rehetrarehetra andeha atolotsika ho an'i Jesosy Kristy satria fantatsika marimarina tokoa fa natoy izao antsika dia niza ny tompo Andriamanitra ihany ny fahefana rehetra dia avy any ambony dia menanao zany dia ndeha rehefa nomen'Andriamanitra zany toeran'izantsika dia averina azy zany voninahitra any fa arakaraka nanomezanao voninahitra an'Andriamanitra ry havana no anandratan'Andriamanitra anao ihany koa aza matahotra ny amin'izany fa marina ny ten'Andriamanitra dia tady dio ilay teny hoe zay rehetra manandra tena ozy izy dia ahoana ahetry fa zay rehetra manetry tena nohoana no asandratra mahaiza manetry tena ry havana aokontsika netry tena fa tsy amin'ny endrika ivelany fotsiny tahaka nataon'ny mpanora-dalàna eto fa ilay ananatintsika mihitsy ilay vaovovan'i Jesosy Kristy tompo io ny entsika manompo an'Andriamanitra dia ho hitanao zany fahasoavan'Andriamanitra zany rehefa anaiky tokoa ianao andeha amin'iny fanetretena rehefa anaiky tokoa ianao ny an'iny anome voninahitra mandrakariva an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary efa hitanao ny hoe azany rehetra zany mora aminao tokoa ry havana
ny hoe tsy tia amin'izany resaka arena zany. Tsy ho azony io ny fonao fa tia nome ho an'Andriamanitra rery hatrany ianao. Amin'ny fiangonana riavana tsy dia tena fitory loatra hoe fanasana ny olona no rakitra, fa ny olona reto rehefa tena hoe resy lahatra tanteraka izy, fa tsy ny vidiana vola aman-karena, fa ny ain' Jesosy Kristy izay mihoatra lavitra ny arena no takany sy miletoka ao anatiny, dia manao tahaka ny le mpitondra tena ao amin'ny dininy 1:20 izy, ny aniny rehetra mihitsy no atolony ho an'izany Andriamanitra zany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa ho antsika tsirairay kosa zany teny zany. Amen.